Sireni Hatani Tukuifiti Ashututi Fati Sama Kwani Samatama Silafiti Nitafu Fai Naruti Shishafu Bizarro Isanura Riferi Retinato Mare Berina Bakbakuru Kanifu Namitindi Chata Kufana Fita Rafa Kuwana Fitya Fakuni Fitya Nifushi Nisha Nifushi Nisha Anau Kahansaka Bakbakuru Kanifu Fiti Amitika Tiatau Sarati Matki Rapuna Nitipu Batuki Sharaki Bibi Natiru Bakbakuru Ja, fanno merabatikireta amizao arivariva mialahady zao mankety baolina rehefa avy eo. Raha tsy diso atao Allemagne sy Espagne, baolina miady be izy io raha ny tena marina, satria tsy maintsy mandraisa zareo Allemand zay vao tokony ho tafakatra. Izay bakbakuru zay dia iran'angatahan'ny akama anankiray Ngaroanina ka dia tanteraka ny sitrapony Ngaroanina angambany raha tsy diso ah. Bonjour Cyril. Anao araba kely tsika ao dia ry analamanga kozy izy mitarika rimbosa da hoary.
Yadusa sinilukanako Fasamimbola kavaverina Ilukanga na uraitu Itulugu sevisamana Nubola, nubola, nubola Rasikana kaikarapa Yarapani tifiyaulana Sana titifi fandilana Fanitatifa navausana There are moments where Timothy wasn't in the game, but for me it's hard work. Timothy has to be here. He carried it on with PSG Academy, and everyone in the academy loves him. I'm just not saying it because he's my son, because he's so disciplined. So it has to be a lot of hard work. You can have the least talented child, but bring him out every day. Let him eat, let him listen to the class. First of all, he has to Sana titifi fandilana Fanitatifa navausana Nunini kuna tusirana Kamina nuni karainaku Ituluku siningitini Esitu sija nifshainaku Kananga Langa wana tifidini Albi itiraku Iakanenya tumbuana Aisuna Ikono kirakuva Usulu paruana Ja. No raisiko manokana Si vous voulez mettre votre no raisiko manokana zay hira zay mba ahafahana angalantsika foto-kevitra na hevitra mavetratra ahafahantsika misaitsaina zany ny zavatra misy sy ny zavatra mitranga eo amin'ny tsy voatery hoe amin'ny fiainam-pirenena fa amin'ny fiainana malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy raha ohatra izay no ifampiresahana zany na izay no fampidiniana. Misy séquence kely raisiko ato dia anjaranareo no mihaino azy hoe mandao anao tsy fidiny de no kelany ndraso vetivety Usulu paruana io. Itiraku Iakanenya tumbuana Aisuna Ikono kirakuva Usulu paruana Sana titifi fandilana Fanitatifa navausana Nunini kuna tusirana Kamina nuni karainaku Ituluku siningitini Esitu sija nifshainaku Kananga Langa wana tifidini Izay averiko kely dia samy makasaintsika hoe aiza ny toky atongavana dia samy mandinikitsika satria ho taritika eo ny angian'le famelabelarana sy fitarihan-tsaina ao anatin'ny resakitsika sy ny fanazavana zay ataoko. Mariako etona fa ity fandaharana ity dia fandaharana miaina. Zany hoe
tsy voatery hoe hisy préparation hoe ahoana fa ny foto-kevin-dehibe aloha zany de resaka anisantsika androany a eniboninahitra loatra raha malagasy ary eniboninahitra loatra ny firenena manana olona takan'ry anisa reny takan'ry Marije reny ka eno tsara le izy mba ahafahako mitarika anaovana tari-dresaka am'ty raharaha ty ndao ary Usulupanoroana fantatrausany fandaozana sanatry tsy fifadirana alikaty fanavaozana no ninikonatosirana taminanony tarainako mitoloko sy ringidiny esitosika ifyainako kanangahama nangawanao tsy vidiny asonao mitondokirakola usulupanoroana fantatrausany fandaozana sanatry tsy fifadirana alikaty fanavaozana no ninikonatosirana taminanony tarainako mitoloko sy ringidiny esitosika ifyainako kanangahama nangawanao tsy vidiny zay zany hira zany a efa tany amin'ny taona raha kely indrindra tany amin'ny taona 1870 tany inalina Kotofiringa ny mihira an'izany tamina vanim-potoana ahoana no nivoahan'izany hira zany na ny fomba nitenenana sy niresahana an'izany hira izany tokony ho fantatritsika efa azafady aloha ohatran'ny tsy mandeha ny adihevitra atao amin'ny YouTube tsy fantako ny antony bon daory ny vanim-potoana nivoahan'izany hira zany raha tena mihaino ny hira ianareo zany raha tena mihaino ny hira tsika dia teny izy hoe aody ry analamangako fa anatin'le hira izy any amin'ny faraparany any dia milaza mihitsy hoe fantatrao zay nifandaozana ozy zany hoe ohatrany hoe karazany tonga indray zany le olona tonga ao Analamanga dia manao ody any Analamanga fantatrao zay nifandaozana ozy izy sanatria tsy nifandirana ozy izy tsy nisy fifandirana fa nitady fanavaozana ary niniko nandosirana ozy izy ianao no notarainako sy ny karazana inona ny tiana ampitaina amin'izany teny zany satria sady mirindra araky ny haisoratra azy ny fandaozana ny fandirana fanavaozana nandosirana tena mitsatoka tsara zany ary izay no mahasamy hafa ny asa soratra sy ny hira tononkira tamin'ny andro fahiny miohatra amin'izao fotoana zao satria tsy vitsy ny hira hoe tsisy gadona tsy hoe gadona rythme akory na tempo tiako tenenina fa gadona ao anatin'izany atao hoe ady rima ary io rima io tena takany hoe ry Andriamananteny reny zany ry maro ny mpanoratra tamin'izany ry taty aoriana moa dia nandova ry Fanjandriamanantena sy ny karazany maromaro ny mpanoratra namorokira na ny mpamorokira ny haisoratrany fa ity zany ny vanim-potoana tamin'izany fotoana zany hoe inona moa zany ny zavatra nitranga tamin'izany andro zany ary
eo ny idirantsika hoe le vanim-potoana tamin'izany dia efa nanomboka nisy aloha zany ny fivoahana taty ivelany, zany hoe ireto malagasy mipetraka tao Madagasikara fa niondrana taty ivelany, ary tokony ho fantatritsika fa ny malagasy tany amin'ny taona 780 zany, ny malagasy tany amin'ny taona 570 zany dia tena ohatrany hoe amono azy ianao, na hoe ohatrany tena hoe tsy afenina fa tena hoe fahoriana tanteraka ho anazy ny andeha hiala tsy fidiny, zay lazainy teo, miala tsy fidiny ao amin'le tanindrazana, ao amin'le firenena. Tena nankarary amin'ny malagasy zany satria le tontolo iainana tamin'izany sady madio no nisy fahendrena, nisy fanajana, nisy ny feon'ny fanahy, ary misy ihany koa ny fiarahamonina mirindra. Araky ny hazavako anareo foana hoe raha ohatra tamin'izany andro zany tany amin'ny taona 770 tany, fa rehefa nanomboka taty amin'ny taona 270 taty vao nalala an'izany hoe nisy mpanendaka zany Antananarivo na hoe Madagasikara. Na io de Gaucherezy io raha ny tserana an'io mbola taty amin'ny taona 80 na 580 taty vao nalala an'izany korotan'izany. Ny antony itenenako an'izany dia hoe te hampita aminareo hoe nahatsapa le malagasy fa niadana izy, ary nisy ny azo lazaina hoe nanana ny ampy ny malagasy tamin'izany vanim-potoana zany. Efa saingy izao tsy maintsy niala teo amin'le tanindrazana izy mba hitady ny tsaratsara kokoa. Tsy hoe ratsy ny tamin'izany fa ny ambonimbony kokoa. Ka tsy mampagaga raha ohatra hoe ny tanora nandeha niondrana nianatra tany ivelany na taty ivelany tany amin'ny taona 570 770 zay mifarana teo amin'ny taona 270 no ny zavatra fantatrareo ihany, dia manam-pahaizana daholo ny ankabeazany, satria dia tena nifototra tamin'ny fahaizana nianatra ary tsy nalala afa-tsy zany atao hoe fianarana sy ny hira sy ny tendry ny tanora tamin'izany. Maromaro izy ireo be dia be ny azo tononona tamin'izany, tononona niondrana taty andafy tamin'izany na ny zanaky ny faritra. Nisy zany hoe Albert Zafy zany, nisy zany hoe Ratsiraka Didier zany, nisy zany hoe Tsebo zany, nisy zany hoe Nany zany hoe maromaro zareo mba tsy ho ampasoloakana eo anatrehan'ny tantara dia andao tenena hoe maromaro. Nisy zany Andriamanjato Risary zany, nampitandrina zany manam-pahaizana zany, maromaro tamin'ireo tanora tamin'ireny ireo zokibe antsika na raisintsika ray aman-dreny amin'izao fotoana izao no voatery niala teo amin'le firenena noho ny fitadiavana zavatra tsara kokoa. Tamin'izany nefa ny tadio fa prehan'ny oniversiten'i Dakar dia Ankatso no anisan'ny oniversite afrikanina tena hoe nanana ny lazany ihany koa raha taty Afrika zany. Tamin'izany andro zany tokony ho fantatritsika zany. Zao lasa ny tanora, ary rehefa lasa ny tanora vitsy tamin'izy ireny no miverina manompo ny tanindrazana ka nanao sakrifisy. Satria inona ny zavatra nitranga? Rehefa tonga ny taona 270 dia tsy afenina fa
na dia tanora taty ara miverina no tany Madagasikara izay avy nandrato fianarana manam-pahaizana poronym-pahadirana hoe tapim-pahaizana dia mitondra an'ilay firenena tany amin'ny atao hoe za tsy teny hoe varotsy ny fody fa ny fanohatra tanteraka tany amin'le talohan'ny taona 2017 ny zavatra nitranga tao aorianany taona 2017 zany hoe raha ohatra zany tia nazavaina kokoa amin'ny teny tsotra ahafahantsika mitatra ty amin'ny taona 2000 aty dia ranonanana raha tany Madagasikara taloha ny Mauritiana ny metsena raha tany Madagasikara taloha ny Réunionnais ny metsena tadidiko zany tonga any Madagasikara teo amin'ny Antaninarenina io nisy an'izay karazana ohatrany hoe faubourg Saint-Honoré zay teo misy magasin zay Pelé raha tsy manana kiraro amin'izany ianao farahidiny indrindra tamin'ny androny mbola kely tamin'izany raha tsy manana boty Pelé ianao dia ianao zanaka azo lazaina hoe zanaka mafiady nefa ny zanak'olona rehetra tao mba mitafy an'io ihany tamin'izany andro zany fa rehefa tonga ny taona 2017 dia nidina ny nahantra ny malagasy kankana hividy boatina sardine raha hividy palmolive hividy pata indisteo brosa huile d'olive na palmolive no savony nalaza tamin'izany moa dia pata dentifrice voilà dia voatery makany La Réunion anao no metsena no mividy tamin'izany nefany tsy ampy herintaona akory talohan'io taona 2017 io any Madagasikara ireo olon'ireo metsena ary rehefa lasa zany le tanora malagasy rehefa nahita hoe vadika gira le any amin'le firenena dia tsy miverina intsony ny ankabeazany fanijanona taty ivelany tao ny lasa tany États-Unis matetika tena nandeha ny destination favoritiny gasy malagasy tamin'izany fotoana zany dia na Frantsa aloha ny voalohany indrindra ary betsaka indrindra na Angleterre na États-Unis nisy kelikely ihany Italia fa ny tena betsaka zany dia Frantsa sy Angleterre ary États-Unis nisy ihany koa tany Afrika ohatra tany Gabon tany Libreville Sénégal nisy ihany koa zany fa ny tena betsaka dia taty Frantsa ka rehefa nahita zany ireo tanora ireo vadika gira ty le any amin'le firenena dia tsy nody izy nanomboka eo zany ny enibohan'ireny ireny hoe fantatrao ny fandaovana ozy izy sanatsy tsy nisy fifandirana tena tsy nisy fifandirana mihitsy fa lasa ireto tanora ary nanorina fiainana taty ivelany zay reny akoatrany tany amin'ny taona 80 voalohany tany takony hoe le serve ry Jérôme Arandry sy ny karazany zany c'est plus ou moins taty aoriana moa ry Jérôme Arandry taty amin'ny taona 70 taty ngambany fa nisy zany rarivo zany tany amin'ny taona 70 sy ny karazany ary nanana izy azy daholo zany nanomboka tany amin'ny taona tany aloha tany zany dia efa nisy ny fitona servo inona no tiako tenenina afa-baraka ahako tonga ny mpanara-maso ny fitsaboana inona no tiako tenenina sy tiako lazaina ny tiako tenenina sy tiako lazaina dia zao nanomboka teo zany ny fitona servo andefa hira anankiray dia verina amintsika eo ka miandro kely fotsiny nareo alefako tiro ity hiro ity dia ho hira fanevantsika ao aoriana kely mitavara zany Dewa Satana
Miala tsiny efa tapako zay satria misy introduction ataoko tsara mihitsy am'zay io zay. Ny tiako hatongavana zany am'le hoe tany amin'ny taona 1950 tany de efa nisy fitsoahana andaharana raha zay ny ilazana azy. Tena teny maivana de maivana zany teneniko zany satria rehefa tonga ho any taty amin'ny taona 70 taty dia nalao am'le malagasy namorom-piainana taty ivelany maromaro amy toerana any Gaga ianao raha ohatra hoe any États-Unis any misy fianakaviana malagasy maromaro de rehefa manontany ianao de efa le olona miteny hoe zay efa presque ny taranak'ireo olon'ireo efa tsisy mahay teny gasy tsony ary eny fa na de hoe izy menakavy ara fa zao fotsiny malagasy zareo malagasy. Ny antony zany mampatonga an'le malagasy mandeha aloha zany dia hozy izy hoe fantatrao ny nifandaozana. Tany amin'ny voalohany izy andeha andrato fianarana tsaratsara kokoa sy ambonimbony kokoa. Talohan'ny taona 2070 reconnu eran'izao tontolo zao ny diplôme délivren'ny université any Madagasikara, université d'Antananarivo zany. Fa après ny taona 570 teo mivita diplôme gasy. Le rehefa le tonga taty an-dafy ka nananao médecine renao 5 taona de miverina prépa ihany na raha maximum première année. Raha nanao économie nanana licence ianao de verina deuxième année ianao tam'izany andro zany na hatram'izao ara misy tena manana problema mihitsy. Ka tam'izany zany le andeha hitadiny tsaratsara kokoa. Tsara ny teo an-tanàna talohan'ny taona 2070 zany teneniko anareo hoe tena na io le hira io fantatrao ny nandaozana ozy izy. Fantatrao ny antony ifandaozana. Tony hira tony efa nanomboka ny somambisampy teny amin'ny faravodilanitra teny ny fahantrano. Efa hitan'ny artista hoe ho maizina ny lalana. Zay manko no mahatsara an'le hoe misy hira zany manao misy ady rima, misy gadona, misy fananarana fa tsy resaka fitiavana foana na resaka vetaveta foana na resaka mifampiantsy hoy ny fiangonan'izay. Fa misy fananarana le izy ary hitan'reto artista, hitan'reto mpanoratra fa mialany ohatrany tsy mandeha am'zay loha zany cause zany ireto mpanoratra de miteny zareo manoratra izy milaza ny zavatra amin-tany. Zay mampatonga antsika mitenena hoe serinena tsara aloha le contexte. Lasa zany le malagasy tadiny tsaratsara kokoa. Zany hoe tsara ny teo fa nitadiny tsaratsara kokoa izy. Après ny 2070 mandrapahatonga antsika zao dia fotaka. Tena hoe fahantrana mitsoka fahantrana fotsiny zao le malagasy. Na fahantrana ara-panahy zay hita eny amin'ny fanaovana politika ny malagasy, ny mpitolo, ny mpanohatra. Tsy misy andro ray ka tsisy scandale aseho ka fatabahoaka ataon'ny mpitondra na ataon'ny mpanohatra. Tsy misy andro ray ka tsy misy fihetsika mampiseho tsy fisian'ny saina. Ny fanahy zany efa tsy lazaina intsony etsy ny tsy fisian'ny saina ary tsy fisian'ny fahaizana ary tsy fisian'ny scrupule kely akory amin'ny zavatra atao fa tsisy mahamenatra tsony ao anatin'izany atao fiainan'ny malagasy na amin'ny fitondran-tena amin'izy menakavy na amin'ny fitondran-tena eo amin'ny fiarahamonina na fitondran-tena
eo amin'ny firenena dia mazava ho azy sady mahantra ianao ara-panahy, mahantra ianao ara-tsaina, mahantra ianao ara-pivelomana, mahantra ianao ara-tsakafo, mahantra ianao ara-pahasalamana, mahantra ianao amin'ny fiainanao amin'ny ankapobeny. Le zavatra hitanao tsy mba misy zavatra hoe tsara na madio vao mivoaka ny trano ianao de fako tsy voaroka ny varira no hitanao eran'ny tanàna. Vao mivoaka ny trano ianao ny ariana ireto totakely no hitanao, zany hoe ilay malagasy le mitsikitsiky talohan'ny taona 5 amby 70, talohan'ny taona 2 amby 70 tsy hitanao tsony fa naloany nitsoaka ny fahantrana, nitsoaka ny tsy afaka miteny fa vao miteny dia voasambotra, nitsoaka ny tsy afaka maneho fanapahan-kevitra fa vao maneho hevitra dia migadra, nitsoaka ny fahantrana satria isan'andro isan'andro dia mitsitongana ny vola malagasy ary miakatra ny vidim-piainana. Zany hoe raha ilay tsaratsara ny ialana taty amin'ny taona rehefa nanomboka zany hoe 5 amby 70 na 2 amby 70 de la fahantrana nialan'ny malagasy ary zava-misy de zao 5 amby 70 isanjaton'ny malagasy tafavoaka amin'ny fianarana, tafavoaka amin'ny fitediavana, zay nivoaka sy nialan'ny Madagasikara dia tsy te hody intsony any Madagasikara raha tsy haka vakansa na mangy fianakaviana. 5 amby 70 isanjaton'ny malagasy tafita amin'ny fiainana, tafita amin'ny fianarana, tafita amin'ny fitediavana dia manorim-ponenana ivelan'ny Madagasikara, mety any Maurice, mety any La Réunion, mety any Mayotte, mety any Nairobi, mety any Gabon, mety any Côte d'Ivoire, misy zany a, mety any Benin, mety any États-Unis, mety aty à Frantsa, mety any Londres, Suisse, Genève zany na Safo-Zen, malala olona mipetraka amin'izany toerana zany. Maromaro zany ny malagasy niala tamin'ny Madagasikara ka rehefa mahita rirana izy zamezamizy mieritreritra hody. Inona no tianao hatongavana? Andriamatoa Filorirako eto Manala. Jereo tsara ny faly aritsika menakavy zany. Faly tena naresy tena boninahitra e. Marina aloha. Tena manaiky ary noho ny antony maro samihafa tena teneniko anareo. Tsy te hanao anatsatro an'le zavatra misy fa à peu près vao nanomboka iny tonga de niteny tamin'ny vadiko hoe zao no lazaiko anao lasa ny Anisa io. Taika be izy, fa ahoana kosa izy? Rehefa tonga ny fotoana ho aho de lazaiko anao. Misy olona maromaro zay tato an-trano omaly mijery, tsy nanaiky ireo olona ireo raha tsy nilazaiko aloha le antony mampatonga ny Anisa maharesy. Fatazomiko moa iny aloha ny fianakaviana satria tsy ho zaraiko aminareo. Fantatro hoe haresy Anisa. Zao raiso le lesona. Hitako nakelan'ny Marje. Tsy vao androany na omaly Marje no nanomboka hira. Na nanomboka ny hira. Zanak'artista niesina mpihira raha tsy diso atao Safira moa no anaran'ny tantinina an'izay le avy ao Antsirabe, i Marge, nay Marje. Tsy vao androany i Anisa fa jereo tsara ny contenu Anisa Joe Musique no nihira ary nasany hira teny an-dalambe. Ariany fa na de tany Madagasikara ary.
Inona ihany no tianao lazaina Andriamanitra Fleury? Tsy mana antsika na dia olona anankiray raha mba misy saina. Taloha mba nisy an'izany hoe karazana akademia mihitsy. Zay raha tsy diso aho tompoky labobolina no niandraikitra an'izany. Nisy karazana mihitsy fitrandrahana artista. Fampisehoana an'ireo artista hoe toy ny mavoa na ohatran'izany. Fa rehefa tonga aty andafy, miaino ao anatin'ny fitaovana feno sy manara-penitra, tsy takan'le fianarana vao natao, dia nitorodana sady tsofin'ny rivotra kely fotsiny, ary mety tsisy rivotra akory ary. Tafiditra ao anatin'ny fitaovana, ao anatin'ny milieu favorable, ilay zanaka malagasy dia misongadina tafakatra ambony be. Tsy vao iray izay na vao hoe roa any amin'ny toeram-pianarana. Maro ny zanaka malagasy na mbola kely ary mahay aty andafy aty. Na any Madagasikara ary maro ny zanaka malagasy mahay. Tadidiko ny tenin'Andriamanitra Ratsiraka-Didier. Satria ianao zany tezitra tamin'izany andro zany hoe naninona izay rekilasy teo amin'ny 4 teo zay tao amin'ny Rabearivelo na 30. Moyenne de la classe any amin'ny 14 de moyenne any. 14 de moyenne de la classe. Tsisy nahazo bourse ireo na ariary ary. Mbola velona zay hoe Barbaza zay Joël major de promotion zany. Zay baka nataon'izany nazahoany zany mention très bien daholo. Mbola any zay rondry zay 13 ans no afaka baka avec mention très bien. Tsisy nahazo bourse ireo nanday ary. Teo iaho miantso miantso amin'ny président Ratsiraka tamin'izany. Fa nahoana ho azy zay? Ny tompoko lahy Justin Rakotominiana ny tompony andraikitra tamin'izany. Tsy mba nahazo bourse nanday ary. Dia zao tsara ny navaliny. Tsy azonao an-tsaina mihitsy anie hozy izy fa ho anareo zanaka Antananarivo hozy. Ny biblioteka makeo Analakely ianao dia mahita. Maketrenanina ianao dia mahita. Vidina boky hozy izy zao. Mba azonao an-tsaina ve hozy izy fa raha ohatra fotsiny zao hoe any aminay any Mahanoro misy olona mandeha 16 kilometra fa tonga any amin'ny toeram-pianarana. Ka raha ohatra Antananarivo foana ny favorizena hozy izy, Rovimy Madagasikara no androso. Tonga saina kely tamin'izay. Taty aoriana fa elaela tonga teo amin'ny fitondrana ny hery velona. Ary professeur Albert Zafy zany. Tantara tamiko momba azy Andriamatoa Bettina Bruno. Milaza tsotra mihitsy izy. Fa ny ao izy mibakako tsy dia nakaiza. Fa nalefa ny fitondrana nianatra tany Cuba. Afaka miteny Espaniola tsara, afaka mba miady hevitra tsara koa amin'ny teknika izy. Mbola mitohy. Onga Aravelonarivo tamiko. Zay ny ilay tia nandeha tongotra. Indray mandeha isan-kerinandro vao mody any an-trano mianatra. Tiako tenenina amintsika zany hoe manana tanora mahay tsika. Manana zanaka vonona ny afy ary vonona ny tolona ao anatin'izany hoe tsy hoe hitolona fa hanao challenge, hanao défi. Pirofo mitohaka amin'ny tentany nahazavain'ny ramatoa kely ary isaorako azy mihitsy. Anisa hoe izaty iny nandalo lalana sarotra e. Izaty iny ka tsy moramora ny zavatra nitranga tamiko e. Ity gitara ity jereo hozy izy tsara be atao amin'ny fasy.
fa navadiny le gitara latsaka daholo ny ranomasony rehetrarehetra. Tiako hazavaina amintsika de hoe misy ilay vivier, misy le fototra, misy le zavatra ao an-toerana, fa sy andram-pitondra hatramin'izay elako tsiny ity fitenenana ity, satria potika le tanora malagasy rehefa tonga nareo mahita an'ireny hoe naresy zay fa za faly aho mahita an'ilay izy, tena faly aho tsy afeniko zany fa malahelo aho mahita an'le malagasy sasany miandrandra hoe ny zavatra tsy azonareo de zao, ny tanora mitovy taona amin'ny Anisa iny de miteny sambatra Anisa, tsika reto namaka vizara de fa refusé, raha mba hianatra zany. Le ray aman-dreny mijery an'ireny de faly fotsiny, faly avy eo fa vao maty le tele de tsy mahita tory, satria manana an'le zanaka ao an-trano. Ahoana andreto zanakitsika reto rangahy, ahoana nahazoana visa any reo? Zay zany le mba manamanam-bola kely, mety mba manana havana aty an-dafy, mety mba manana moyen kely, fa reto tsy manana moa zany de inona? Mba nieritreretinareo kely ve zay? Mba nodinihanareo kely ve zay hoe mindrandra an'le Anisa le olona zany le tanora? Parce que c'est la star. Elle a mérité amplement sa victoire. Sa victoire. Vu ny effort sy ny sacrifice sy ny discipline imposeny, zaho ozy izy saro-kenatra lasa izy mandeha mihira en public ery amy la défense ery. Sacrifice zany, misy étape tsy maintsy pasena. Raha ny Madagasikara ianao andeha hihira ery Antaninarenina ery, ozy le gasy midega n'ity sipy ity, hitanareo am'zany zany le fandeha an'le tena hoe simba le toe-tsaina. Tany amy taona alohan'ny 2017 sy arivo amin'iny avenue de l'indépendance iny, zay mbola gasy daholo ny tompony iny tam'izany, zao fa karana daholo ny tompony iny. Tamy ao misy tanora tonga de mitendry gitara de mihira izy de mijery ny olona. Nisy artiste maromaro lancé tam'izany. Tsy lancé zany maleo zany raha tsy niakatra podium tao podium sy ny 13 mai moa malheureusement. 13 mai ka zay le izy raha tsy diso aho. Zany hoe misy zany le fototra, misy le ino ty zao le olona, le taranaka vonona niakatra, vonona nitroatra. Fa sendran'reto mpanao politika tsy valahary, tena miala tsiny atoko, hifonako aminareo mihitsy, tsy valahary. Tena tonga de le génération au moins farafahakeliny 5, 6, 7 nanomboka tany amin'ny taona 5 sauf quelques exceptions hoe tato mba nisy mandahy ohatran'izao, fa tena ampitehanareo le Madagasikara tompoko. Eo ianao zany, ianao le mandinika an'le zava-misy eo am'le firenena no mahita hoe tena potika le fireneko e. Potika le tanora iny. Petraha ianao amin'ny placen'le tanora 12 taona mitovy amin'ny Anisa. Petraha ianao amin'ny placen'ny Anisa na i Anisa raha mbola tsy tonga saina hoe oh purée, celui-là, j'ai gagné. Vous vous rendez compte, au fond d'elle-même, elle se sent être une star. Actuellement, mbola tsy tonga saina am'zany iny zaza iny. Elle plane. Mbola miplane izy am'izao fotoan'izao. Sur an'izany a. Ary ny tena grave ara de hoe mieritreritra izy hoe za ty de aty an-tanin'olona amin'ny malaza. Zay le zavatra e. Ao zany le miandrandro ohatran'le vorokely mahita hoe tena tafita i Anisa.
Ianisan'ny hoe zaza niarahany lalao tamiko teto e. Ianisan'ny fantako tsara, ozy le tanora zany mitovitovy taona amin'ny Madagasikara. Tsy maintsy misy namany Anisa zao tadidiny hoe na namany Marje hoe mba nanahoana zay Ianina? Mba nanahoana zay Ianina? Mba atao velomany reneny Ianina. Mampalahelo anie zany e tena mba nieritreretinareo niazakazaka daholo nareo mpanao politika arabainy Ianina. Tena non rangahy. Tsy mendrika an'izany nareo e. Tsy no nareo mihitsy no nahatonga an'ireny zaza reny ho tonga amin'ireny sehatra reny, fa au contraire fitsoahana ny système mapetraka reo zay nepotisme sy faneriterena olona ao anatin'ny tsy mazava. Dikan'izany manompa-teny nareo raha félicité an'ireny zaza reny, ny félicité an'ireny olona reny. Ny effort misy olona tena namoaka mihitsy nalany hatrany amin'ny 50 € mivote. Azonao eritreretina ve zany? Mba tout simplement fotsiny efa misy karazana scandale manko any mivoaboaka any. Fa zao tsy manala ary tsy manimpotra ny talenta ananany sy ny réussite-ny azovy izy teo Anisa zany. Tsy mendrika hoaho. Matoa mitsoaka an'i Madagasikara ny tanorany malagasy mahavoatra an'ireny denonareo. Ary tsy ray na roa ny tanora malagasy mitsoaka ary tsy te hoditra any an-tanindrazana. Tena misy zany. Tsy ray na roa. Manana problème izy aty alohan'ny ny trèfle aty. Satria au moins aty na ao anatin'ny fijaliana ary ianao petraka amina trano 12 mètres carrés sady ao ny fandriana, ao ny WC, ao ny fatana, indraindray ary tsisy an'izany akory fa ny amin'ny couloir amin'ny WC sy ny dosy miaraka amin'ny olona alohan'ilay olona miafy an'izay. Toy izay hiafy takan'izany any Madagasikara nefa avy eo tsisy fiadanana fa mahantra eo foana. Andeha aty zany trèfle ao izy dia milivra afaka 5 taona 10 taona ohatran'ny olombelona ihany izy rehefa avy eo. Ianao zany ao anatin'izay le zavatra mitrango izay dia zao hiditra amina fazy fahatelo tsika. Tsy mody ilay malagasy hoy aho tamin'ny fahatelo. Hoy mihitsy naka Rabemanatsoa hoe non naly Ratoko Firingy efa fantoko naly Rakoto Firingy. Sanatria ozy fantatrao izay nifandaozana ozy izy. Izany hoe tena nandao an'i Madagasikara zany ilay olona. Tsy nisy fifandirana ozy izy fa mitady fanavaozana. Tsy miverina intsony izy zany fa mamanga izy matotongana. Petraka amin'ny fanontaniana. Any Madagasikara nulocratie zany hoe mérite pour les vendrana. Misy teny zay hoe même les singes n'acceptent pas que ce soit les nuls qui dirigent le clan. En Madagascar, on accepte que ce soit les nuls qui dirigent le pays. Grave ça, mais même les singes aussi, n'acceptent pas que ce soit les nuls qui dirigent le clan. Sinon la tribu. À Madagascar, on accepte. Nanomboka tany amin'ny taona 2000 zany. Ary mbola diraina tsara mihitsy ary hoe data ihany e! Ianona ihany e! Diny data ny avy ao tsisy resahana aminao hoe zao namarotako ny tato fa vidiko ty 27 millions de dollars mbola data ihany e! Data ihany e! Avy eo marary any amin'ny hôpitaly tsisy fandriana mbola data ihany e!
Amizao miakatra be ny fiainana. Laurentien. Aminareo koa nele izy. Tsy mody le olona. Mipetraka amin'ny fanontaniana. Eritreretra avy ianareo fa ody anisaka anorim-pinenana ny Madagascar. Dans le monde des nuls, où les nuls gouvernent. Alors qu'en France, ailleurs, c'est la méritocratie. Elle a mérité sa victoire tout de suite, 100 000 euros. 100 000 euros, tout. Et vous croyez elle va dire, je vais rentrer, vivre à Madagascar. C'est même la France qui lui demandera, qui proposera à Anissa, ouais, bon, écoutez, on vous accorde la nationalité française. Vous pouvez rester, vivre autant que vous voulez en France. Telle est la méritocratie. Elle mérite. Nul la miaina ao anatin'izany hoe ny mériten'le toerana no mena azy. Fa tsy tia nandra rehetra ty. Efa hita zao le ministry ny énergie fa nandra. Efa hita zao le raha vokatra fa mpangalatra. Volamena ao anaty kesy, ao anaty coffre, tsika. Efa hita zao le firenena fa tsy mandeha. Mbola gardena ihany le gouvernement. Nulocratie. Hita zao fa Anissa nous championne, elle a gagné. On lui donne 100 000 euros. Sans compter les propositions, les projets qui ont été cités, lustrés, prévus, projetés pour elle. Vous croyez vraiment? Natin Tounina. Zaza tanora ao ny sasany 14 taona dia efa mandao amin'ny Madagasikara. Mitady fanavoazana, mitady tsaratsara kokoa, tsy nisy fifandirana. Dia eritreritra ve ianao fa mety mbola possible hanambady gasy koa, dia avy indray ianao no miteny hoe izy io fa nanambady vazaha, tsy mianatra akory. Ouvert ny horizon'le olona. Tsara ny aveniran'le zaza. Zaho manokana miala tsiny aho. Tsy mahametsiny malagasy mivoaka ny Madagasikara, tafatsoaka ny Madagasikara ka tsy mieritreritra ody. Ary marina ny tenin'ny Poutine. L'Afrique pour les Africains, c'est leur cimetière ozy. Lasa cimetière Madagasikara, maty le olona hoe ampodian'ny tanindrazana. Day. Zay sisa ny zavatra mitranga. Zaho tsy maintsy mody any tanindrazana rehefa maty aho. Zay sisa le Madagasikara ho an'le malagasy mahitahita na matretre tafavoaka sy tafatsoaka ny Madagasikara. Zay izy e. Efa lasa amin'ny olona ty zay ianao vao mody King Pierre manao arabaina. Hoy aza. Be tsy mbo menatra ve? Non, franchement, tena mba mandinika ve nareo mianoareo hoe tena ohatran'dao isaky mba misahatra amilay zany de ohatran'ny hoe zalahy zany mahavita azy e. Fa tsy le tanorany hoe il y a ni l'intervention de l'État malgache, ni l'intervention des ministères, encore moins mba efa enina ihany ve nareo hoe ino misy ministre ny affaires étrangères mampiantso ny ambassadeur frantsay mihitsy hoe mbotra mba tsy mety tonga kosa raha angaty le hoe ampilahariny ohatrany ampondra le malagasinay. Tena c'est notre dignité nationale en tant qu'humain. Nopitehanareo, ampilaharinareo le malagasinay, ampiakarinareo ambony be mividin'le hoe hanao consultation de dossier fotsiny. Avy eo rejeté le izy, tsy remboursenareo akory ny volan'le malagasy. Efa traitement tsy mbola nahiano an'izany nareo.
Hoe zany dia iona amin'ny filoham-pirenena frantsay ka hiady ny tombotsoan'ny malagasy amin'ny maha-olona azy. Na manam-bola ary le malagasy dia menamenatra kely ery ilahatra andeha haka visa. Dia rehefa lasa izy dia iny izy misongadina ery amin'ny TF1 ery avec des milliers de personnes. Niakatra be ny audimatiny TF1 tamin'iny alina iny. Dia tsy mihenatra reto mpanao politika manoratra. Félicité an'le zaza. Dia ianao no manongo tena hoe atrapan-drahalahy ve ny conséquence an'ireny? Miala tany olona io dia aty le olona io ny tafo. Dia ho an'ny olona mandinika sy manan-tsaina tonga dia manao hoe aty zany le structure mapety fa ali le structure ohatran'ny hoe miala amin'ny WC 101 ianao. Fantatrareo moa ny dikan'le kapa. Ny dikan'le kapa dia avy any amin'ny resaka prison io zavatra io. Tany amin'ny taona 5 tany nivoahany io resaka kapa io. Andeha kapa kely aho. Rehefa miditra ao anatin'le WC ana Tanimora zay WC 101 dia tsy maintsy manao an'le kapa avo be ohatran'ireny. Satria le zavatra maloto efa mivoaka ety ambony dia le kapa avo be ohatran'iny zany no tsy maintsy anaovanao. Iny nefa ho faina hono zany. Mba mio kapa kely aho. Dia faran'izy lasa vadika hoe andeha hikapa. Dia izao no anontaniako anao. 5%-ny vaovao Antananarivo no andeha hikapa ka tsy mampiasa ka tsy izay le zavatra iainana. 5%-ny vaovao Antananarivo no manana toilette fosse septique zafady. Zany hoe menga avy any amin'ny WC, menga avy any amin'ny kapa izy zany. Tonga aty an-tafo izy amin'ny WC fosse septique mangilangilatra. Dia mino ve nareo hiverina ary amin'ny Maimborisy? Non. Ary izay anisan'ny fototra anankiray mampahantra any Madagasikara. Foitina qualité, foitina cerveau, ny tsara rehetra mialan-darana ary mitsoaka mihitsy hoe fantatrao ny fandaozana ary fantatrao ny antony. Tsy nisy nifandirana ozy izy fa nitady fanavaozana. Raisiny le tononkirana zany mba ho solom-pandroana dia mba raisy koa zay no anareo mpitondra hoe marina ve inona zany mesura tokony raisina amin'izany teny hoe manotrandro manara-penitra ho an'ny serasera tsy rivotra 5 km/h koa mitsoka azy mekapoka. Mariana etony aloha anareo mpitondra mety tsy fantatrareo zany fa aleo lazaina ihany rehefa manao miara-miasa amin'ny fanjakana ka nalalana na trano tsy maintsy misy foana natao hoe engagement décennal. Dikany raha tsy maheno zany ny vahoaka amin'izao andro zao marapitso hoe voasambotra ny entrepreneur nanao an'ireny foto-drafitrasa ireny dia ny dikany nareo menakavy ihany ny tompon'andraikitra amin'io satria matoa nareo tsy samy sambotra
Ianareo ihany nanao azy ary tsy mampagaga anie zany e. Nareo nga mpanao trano tsy fantatrareo zany hoe manao trano zany. Mifantatra anie teny amin'ny vahoaka nareo niainga e. Ny tena marina raha de zao mitatratatra teo fotsiny ny vavanareo fa rehefa tonga teo nareo vao mba nahafantatra an'izany hoe mividy trano fa tsy fantatrareo zany hoe manao trano. Itsiny ity hira ity hira ho fanevantsika ity aoriana kely tiako inotsika zany sy voany taloha moa tsika zany nanao le andao hiaraka aminay fa ty zany alefa manomboka tsikelikely tam'izany fotoana zany le iny lalana iny zay fantatritsika hoe nitondra antsika izy fa ity zany tonga dia miala satana amin'ny fiangonana FJKM Makadikely ny afaka eno tsara fa mety amintsika menakavy ity hira ity ka zay voany ny fandarana andao sahy tsy manana olona iarahana na hoe olona hotompona fa miady ny tsaratsara kokoa ho an'ny firenena so an'ny malagasy ka raha matsapa-teny nareo vao totohana amin'ity hira ity de ovay ny fihetsika ary ataovy haingana zay ampatsara ny fiarahamonina sy ny fandrosoana ao amin'ny firenena. Daholo. Hatram'izay aho izy tsy milao bava misy dikany tsara io tononkira io zany hoe manomboka zao zany de ilaina ny miteny am'izay ilaina ny milao bava fa hatram'izay ianao ry vahoaka malagasy tsy milao bava efa nitarika anao aho zany hoe ndao nitarika anao tam'izany tany aloha aloha de hoe izany ve misy etapy mihitsy hoe izany ve satria be de be ny zavatra mitranga na tany aloha na tamin'ireny vanim-potoana ireny tsy fantatrao malagasy akory de niraisiko adidy ny nampafantatra anao an'izany ary zay no mahatonga an'izy hoe izany ve izany tokoa ve nitranga tany izany tokoa ve ny zavatra miseho de rehefa fantatrao am'izay le izy de nampidirina atao amin'ny sehatry ny fasahiana ianao nitaritana ianao hoe ndao sahia zay niraisany tsara moa ny hoe sahita teo aoriana fa am'izao fotoana zao tsika zany efa manomboka miditra amin'ny hoe iteny am'izay ianao tsy nilao bava hoy ianao fa zay ny nindramako anisany nindramako an'ity hira ity eno tsara ny tonony de ampidiro ao anatin'ny saina sy ny fanahinao fa na ianao miaino ara mahatsiaro voatorotoro eno de akipimy maso de mivavaha fa ho tsapanao fa mariko ny tsy mety nataonao satria navelanao nandalo navelanao ny seho ary tsy niteny ianao zay no antsoina hoe silence complice ny ratsy sy ny tsy mety teo amin'ny fiarahamonina. Daholo. Dewa Satana, Zapi
Iny ary a averitsika zay iry zay manko any amin'ny farany a. Tiako a milaza ihany hoe misy olona ray zao a nody any Madagasikara any. Anisan'ny hoe manana maha-izy azy. Nody any Madagasikara any ary za moa zany tsy mahafantatra ny anton'antony fa ny teknika no jereko. Ary manao sakrifisy io rangahy io zany. Navelany aty ny vady aman-janany fa lasa izy nandeha nikarakara ny tanindrazana. Ary ny tena mampagaga de zao a. Io angambany no mety mahadiso anao Andriamatoa Rakotomalala Fleury na mahadiso atsika malagasy ihany koa. Zay zato isan-jato zany. Tsy misy zany hoe malagasy 100% zany e. Tsy possible zany. Fa andao atao hoe malagasy. Matetika ny zavatra mampagaga anahy de ireto metisy no tena tiany Madagasikara. Metisy zay ranaman'zay ary ny dadany de vazaha maty tany Madagasikara tany amin'ny faritry Sofia. Nanapa-kevitra io ranamana io nody any Madagasikara. Manoratra amiko manko izy io. De manana maha-izy azy izy io a. Ny zanany telo angambany na efatra izay aty. Ny vavy sy ny lahy dia ao anatin'ny club-ny PSG. Ao amin'ny centre de formation-ny PSG. Ary amin'ny kategorian'ireo zaza ireo dia titulaire foana izy ireo zany. Ny fianakaviana fanalina zany no tiako resahana eto. Fandray tsara zay mifankalala tsara amin'ny alalan'ny internet aloha fa mbola tsy nihaony zay kanefa na izany na zany misy ny fifankazahoana. Lasa le ranamana nody any Madagasikara ny rain'ireto ankizy reto andeha hikarakara ny tanora malagasy. Nanoratra tamiko izy hoe de mizao ozy izy raha te hanana an'izany ekipa matanjaka ka te hitovitovy amin'ny niveau amin'ireny tsy maninona na Qatar fotsiny ary ozy fa au moins misy asa tsy maintsy atolotra. Manana entraîneur a pehina miala voly amin'ny KNAPS, pehina miala voly amin'ny fanjakana ny malagasy. Fa ny zavatra hita aloha hatreto de miheresimieresy foana le tanora malagasy ary tsy tafiditra ao anatin'ny sport d'élite akory fa ny zavatra hita mitranga sy mijoro dia barea. Normalement tsy azo atao zany a. Tsy azo atao mihitsy zany. De hoe barea anaran'ny ekipa nasionaly lery de lasa ianao manao usurpation an-tsenany mihitsy hoe barea. Ery a. Isoraka ery. Ne serait-ce qu'une question d'éthique. Moi qui suis entraîneur d'un club national, et je suis, si au moins ils en voient actionnaire, ce n'est pas grave. Fa tenancier. Na mitantana mihitsy ilay bara.
éducateur io, encadreur io, entraîneur de haut niveau io, satria kidia hoe équipe nationale zany dia entraîneur de haut niveau zany. Indrisy là où le bas blesse, mpitantana bara, ary bara no natsangany tia namana, fitaratry ny football malagasy hoe zany. De mijery fotsiny ilay fitondram-panjakana tsy maka décision hoe efa tsy mety aminay intsony zao. Mazava ho azy fa tonga de misy répercuté any amin'ny résultat foana ny zavatra mitranga. Ny antony ilazako hoe misy olona nody any Madagasikara any. Misy koa olona lava aty an-dafy aty, adinoko ry John ry Faniry, mahavita mandany vola mihitsy mikarakara ny tanora malagasy, reny le Barea U23 reny. Misy orana kosa aloha ny filoham-pirenena mba nanampy an'izy ireo, fantatra zany. Fantatra zany nanampy izy. Fa na izany na tsy izany tsy atao andro fanampiana vao tsy tavanandro. Fa tokony misy politika mazava mihitsy momba ny tanora. Fa isaorana aloha nisy fanampiana. Fa tokony misy politika mazava ary maharitra ho tonga ny mitandrina amin'ny fanampiana an'ireo tanora ireo. Nody ngadodolona Ziky, zay ny anaranao Facebook eo, nanangana akademiana foot izy any Madagasikara. Ngadodolona dia manana facilité. Inga Rabesandratana dia manana facilité. Aiza ho aiza amin'ny voan'ny Rabesandratana moa sy ny expérience ananan'ny Rabesandratana. Zany tompony zany atao hoe barabarea zany. Fa ekipa efa anomboka ho potika amin'le fizarazarana, amin'le fiangarana an'izany adalany any isevy ny tsokan-daharana. Efa mivoaka ny norme ty cause ty ozy izy. Tadiva ny gasy, matoa izy miataka, matoa izy tsy be cause zay, tsy te hanala baraka izy. Zay ny toetrany gasy zay. Fa raha tena vakinao ny anatin'ny sainy anise, mety tsy ho zakan'ny olona. Miteny fotsiny izy hoe, zavy ozy izy sady misakara. Avy eo resy ny ekipa mbola zany reny no painy lahy. Eto an'ny lahy ozy. Rehefa eo any. À la limite zay ny teniny directement. Raha interprétena. Mety ho diso aho. Fa zay no fahazahoako azy. Sady misakara. Avy eo maratra. Dikan'izany maratra tsy milalao. Tsy mahazo prime. Mbola za koa no painy lahy. Rehefa eo any ny lahy ozy izy. Misy olona nody any. Maheno an'izany nareo mpitondra fanjakana. Jereo mpamidina kely iny hoe inona sy aiza sao de mba havitana zavatra national ny zavatra ataony toy ny olona toy mba misy zavatra maharitra. Draftasa mipetraka tsara ary mitombona. Averika any. Matoa zanak'olona. Dia zay zany olona zany izy efatra ao anatin'ny centre de formation ny PSG. Tsy tonga ho azy zany. Tsy tonga ho azy. Ary titulaire reo olona reo amin'ny catégorie ny ekipa anaovany. Ny zanany vavy anankiray efa international amin'ny U-17 namany izy zay raha tsy diso aho. Mba hoe manapo mieritreritra. Resaka letisia. Raha ilaina ny contact an'izany olona zany ngadodolo muzika misy aty amiko. Efa nalefako any izy tany amin'ny ministeran'ny mponina fa le malagasy aneo tsy fantany mety hoe ampatonga amin'ny fampandrosoana. Tena miala tsiny antena le sens de la valeur. Tena marquivy tena mampalahelo. On donne sa parole. On donne son engagement. Mais jamais honorer.
Jamais. Ary io anisan'ny entin'ny ray aman-dreny ratsiraka nodimanitra ihany mihitsy a. Tena mankarary aho izy de zao. Tsy homme de parole là, ma signature nataony ara, mbola vita amin'ny malagasy mandahazo izy. Resaka ledsy mitovy ihany zany. Ity resaka ledsy ity a, tsy afaky ny teny ny fanjakana hoe tsy mahalala an'ity resaka ledsy ity. Tany amin'ny taona 2020 sy 2021 zany, de natsikafiko teto ary misaotra ny TPI aho nanohy ny investigation satria misy capacité zay ananan'ny TPI na resaka ara-bola fotsiny ara tsy ananako. Ny statut juridique an'ny TPI na resaka ONG fotsiny ary tsy ananako noho ny autorité an'zareo international. Eto ara manao latsakemiko aho même pas hoe mba tokony mba misy ohatran'izao 90 € mivoangana. Tsy haiko intsony moa ohatrino izy io fa tsy mivakiko loha. Transparency zany 20 millions d'euros tokony. Ataoko tsy mitovy mihitsy ny gabarit. Na hiteny fa 100 sy arivo eto ara tsy hitovy amin'ny TPI mihitsy. Isaorako izy zany nanohy amin'ny investigation. Fa tany amin'ny volana avril efa navoakantsika teto hatramin'ny hoe iza ny gestionnaire de compte LTC any Maurice compte offshore. Isika teto no namoaka an'izany voalohany ary tokony ho falinareo hoe aikosa kay misy mireprendre izy. Na ny article navoakantsika teto ara anisan'ireo premier avy amin'ny Express Maurice tany amin'ny volana juillet tany ho any. Hoe inona no mampifamatotra ny gouvernement mauricienne amin'izao fotoan'izao sy ny fitondrana malagasy amin'izao fotoan'izao. Hitako vao tamin'ny herinandro nahita an'izay, faly aho nahita an'izy hoe aikosa misy an'izao reprenait andrareo le article antsika. Tsy tena anareo hoe article taiza na taiza fa zavatra tokony ho fantatrareo tsy etany ny support iasan'ny Ndao Sahy. Navoakantsika ity resaka ledsy ity tany amin'ny volana avril 2021. Navoakako tsara tamin'izay andro zay ary tsy afaky niala mihitsy amin'ny fanjakana hoe tsy mihaino an'ity fandahara ity diso ary mandainginareo satria fantatro fa misy ramatoa isaky ny amin'ny valo sasany maraina na amin'ny 6 manao compte rendu amin'ny filoham-pirenena. Donc niresahana ity ledsy ity. Fanontaniana mbola mipetraka foana hatramin'izao ary tsy mbola misy an'izany eto ambonin'ny tany. Hoe maninona rehefa tonga ny paiement ny ledsy de any amin'ny compte offshore na société intermédiaire antsoina hoe LTC no mandeha ny vola. Fa maninona ny tsy miverina aty Madagasikara? Marina mihitsy le schéma navoakan'ny TPI hoe marge bénéficiaire de LTC échappant à Madagascar. Pas d'obligation de rapatriement. Nefa ianao raha ohatra ianao andeha hanao exportation zany de tsy maintsy misy domiciliation bancaire aloha. Hoe bankiza BV sa BOA sa BMOI sa SBM ny domicilenao ny rapatriement de devisenao. Faharoa zay mahatonga anahy miteny hoe tsy possible tsy ho courant an'io ny fanjakana. Satria mandeha matoa autoriser les exportations sans aucune obligation de rapatriement de devise. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de domiciliation bancaire en amont. En amont, pourquoi? Parce que ao anatin'ny dossier, ao anaty pièce maîtresse ny dossier mihitsy, ao anatin'ny lalàna malagasy ny hoe rehefa misy opération de exportation sauf ny échantillon de tsy maintsy misy obligation de rapatriement des recettes pour ne pas dire devise satria monnaie malgache tsy convertible. Iza zany ny tokony andraikitra manome amin'ny autorisation na mikipy fotsiny hoe tsy mampaninona na tsisy vola mody ara
Aty Madagasikara ny letsia e. De ozy nareo ozy ny malagasy hoe tsy problemanay zany. Problemanao mihitsy zany. Any amin'ny équilibre ny exportation sy ny importation zany. Any amin'ny resaka dépense amin'ny avy eo anao tsy ampy ny devisenao de mitsitokana ny vidin'ny ino izy teo ny vola malagasy. De mividy vary ianao androany. Tsy haiko intsony moa ny kilao ny vary. Fa raha tamin'izay niala tany raha tsy diso tsy tadidiko mba tsy hitenitenenako foana. Satria tsy référence le any amin'ny Coran. Fa raha ohatra ianao androany mividy andao teneniny hoe 4000 ny vary. Tapitapika eo raha afaka ampitso 4005. Efa am'zay. De gaga ianao avy eo fa ahoana ty miakatra nefa le volan'ny devisen'ny letsia, vola devisen'ny vanille, ahodin'ny dralany a Maurice. De manana ino izy teo? Manana vola gasy izy mihoatra eto Madagasikara. De payeny amin'ny vola gasy ilay société exportatrice miaraka aminy ao anatin'le groupement. Fa ny an-dralahy ny quota betsaka kokoa noho ny hafa. Ary ny an-dralahy mihitsy ny tena betsaka e. Eritreretinareo mba azonareo an-tsaina ve zany? Misy maty manko ny olona amin'io am'izao fotoana izao. Ary rehefa milaza amin'ny fianakaviana zany hoe rehefa tena dinihana letsia no nahafaty an'i dadabe. Tsy niteraka moa Nguiar Rosin. Fa raha nisy ny nanomboka an'izany atao hoe exportation na letsia tao Madagasikara de Nguiar Rosin, 2.7 taona, zay ray aman-dreny zany. Sy Nguiar Ntsiory Parfait. Ntsiory Parfait moa efa maty. Fa Nguiar Rosin zany vao maty moaly hariva, safaky moaly izy zay noho ny resaka problemana letsia. Ny mpanorona indray zany no lasa kely quota noho ny zaza vao teraka omaly. Ary ny mpanorona tsy vitan'izay fa mbola ilan-dralavanina amin'ny resaka qualité. Fa ny an-dralahy mandeha sous-marin. Balatsara zoky Maurice. Maty. Nguiar Rosin. Ray aman-dreny Rosin. Raha misy ny olona tokony omena voninahitra ary isaoran'ny fanjakana nanomboka an'izany atao hoe resaka letsia zany dia Ntsiory Parfait sy Rosin. Fa zaza vao omaly daoly no manjakazaka ao anatin'ny letsia. Ary misy sinoa izy ireo. Ny olona efa 30 taona, 70 taona, 30 taona nanaovana letsia, se retrouve avec des miettes. Fa ny olona raha misy de misy 10 taona, 12 taona, marina iny tenin'olo Ratsiraka iny. No tompon'ny letsia. Lasa ny letsia exporté. Tsy any amin'ny banque centrale na any amin'ny banque primaire gasy miditra vola fa ny Maurice. Tsy tokony TPI na ramatoa Ketakandriana mihitsy ny convoqué tany amin'ny police économique. Fa ireto bandy tompona andraikitra tamin'ny fanokafana ny ULTCU hoe izy ny tompon'ny ULTCU. Tsy ny gel akory. Fila ny tompon'ny ULTCU. Samby malala dao ny gasy. Misy bretenao. Fa tena enjana. Ianao no ajobony eo. Fa tonga vola avy eo de mivoaka de makany amin'ny compteny. Tranquille izy. Hay. Mangina de tongotra fanjakana satria ny akamo. Ny akamo. Ny akamo. De au lieu ny akamo ny convoqué any amin'ny samfinina na any amin'ny paka. Andao ty isipy ty ny convoqué any amin'ny police économique. Midoboka amin'ny vy mamaiky. Ny dossier ny déféré any amin'ny tribunaly
fa ny olona navoaka moramora menatra toka zavaina amintsika malagasy de zao tsy mahamenatra amin'ny mpanao politika malagasy nitsony ny tsy manara-dalàna ary efa tsy manara-dalàna ianao de tsisy mahasamy hafa aminao amin'ny mpangalatra ninona définition apetraka ao eo satria tsy ao anatin'ny fifararahana ara-baritra iraisam-pirenena mihitsy ao zany hoe miexporte ianao de tsy domicilier any amin'ny banky hiavian'le entana ny vola miditra ny recette amin'le opération de exportation fa matoa mahavita an'izany le mpanondrana de miraitsy kombakomba aminy le fanjakana izy io fanjakana io ny ministère ny finance izy io fanjakana io ny ministère ny commerce zay tokony hiteny afaka miteny hoe zalahy za ministry ny commerce eto ohatrany tsy mety kosa ty revy ty manina ny volan'le tsino ataon'le sany amory zany hoe ny ministry ny finance zany sy ministry ny commerce ny tokony hitory comme on est dans la nullocratie ny olona milaza marina indray nitoriana c'est ça Madagascar après 1972 c'est vraiment indramiko ny teny José kely c'est vraiment con CON tena désolé de le dire any tsy manodidina ohatr'oe ny tanora amin'ny makasaintsika samy mandinitsika fa mbola maro ny mijery baolina maromaro ny soutenir any Allemagne maromaro ihany koa maka ny izy teo Espagne alona zany zany ny Frantsa sy Brésil fa za koa ty Allemagne raha ohatra nafinaritra anareo ny émission antsika de mba alefaso eo mandrapatapitry ny hira ny hoe io zao misy ngia Francis Pépin ngia Lebin io ngia Francis efa nipiry zay proposition zay andeha restaurant tsika amin'ny lala za zao efa tia plaisir mipetraka tsy possible intsony io Francis mandram-peona mandrapatapitry ny hira de mba alefaso eo hoe aiza misy anareo de mba asio j'aime tompoko fa tena mba mahafinaritra any mahafantatra hoe aiza no misy anareo fa ifaliana ity ny hira fanevantsika manomboka zao araky ny tsaraiky teo eno tsara mitoniny de mba misaina sy mandinika tompoko mandram-peona non toi tu es en guerre maintenant en française moi je suis à plaisir j'ai quitté Montmorency depuis bientôt 2 ans. Allez, à plus. Azafady
mario kely zay voany zaniry zany fa tsy voatery hoe izatsy na zaroa ihany fa na isika mihainy koa raha mety voany zany satria voafatotra fotsiny vavatsika voageditsika ary aza adino fa nanomboka ny fitenenana hoe tsy ilaina amin'ny politika mivavaka no nahapotika atsika lalindalina kokoa. Tsy ilaina amin'ny politika mivavaka no nahapotika atsika amin'ny lalindalina ary tena lalipaka mihitsy. Mbola verika any. Ninona lazaina? Nisy ny tsy nety fa naizany naty zany raha ampitaina ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao mba vita betsaka raha valimana. Marika. Tsy honnête raha vao tsy mireconnaître an'izany. Ninona lazaina ary mivavaka zany olona zany. Ninona lazaina navita Andriamatoa Izy Rajaonarimampianina ary navita lavitra. Tsy honnête raha vao tsy mireconnaître an'izany. Isaky ny alahady zany olona zany fa ny anamiko mivavaka. Ka raha tsy entinareo amin'ny vavaka ity zavatra ataontsika ity fa ary tsy maka inisiativa koa nareo fa andrasanareo Andriamanitra nanao azy eo dia eo nareo ny taraiky. Raiso ny andraikitra Andriamanitra manampy ny toerana. Ato zao misy any Normandie ville juive. Alefa nareo any États-Unis aza ho aiza ndao. Miasa amin'ny groupe Bolorena i Roanina mandram-peona.
Eny ary a, fanao velomintsika ary fanao mandram-piona ihany koa. Raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny talata no fotoanantsika indray. Talata hariva misaotra antsika be dia be ary tsy afenina fa mahafinaritra foana ny fiarahana. Somary verifery kely androany satria somary niorakoraka loatra tamin'le frantsa moaly. Tsy afenina fa tsara le baolina, tsara le match. Maromaro koa moa ny akama tonga teo moaly, na dia tsy natao hoe officiel be ahoana ary izy fa natao tamin'ny Facebook fotsiny hoe invitation ty. Dia maromaro ny akama tonga, misaotra azy ireo. Amin'ny huitième de finale indray angamba na quart de finale, mandram-piona daholo tompoko, samby ho tahin'Andriamanitra.